mera batsika tsiray avy ampanaraka ny fandarana eto amin'ity fahitalavitra ity. Androany dia nanokana fotoana iray ny ray aman-dren'ny pasteur Mayolla sy ny mpanaradia azy nitsidika ny fiangonana Akineny Ambotro. Eto dia manasanao anaraka ny toroteny ray aman-dren'ny pasteur Mayolla sy teny fampahirezana ary ny fandaram-potoana rehetra izay teto amin'ny fiangonana Akineny Ambotro. Manarafinaritra tompolahy, izay avinaritra tompovavy. Miandry izy mba hitanatana ny fonao hidirany anjaka rery ao omeo an'ilay mpanjaka seza ao anatinao fa izy ny tomponaka mendriky rery mipetraka ao fa izy no mpanjaka tomponake omeo an'ilay mpanjaka seza ao anatinao fa izy ny tomponaka mendriky rery mipetraka ao fa izy Yeah.
Daniela toko faharoambin'ny folo ny andininy voalohany vakiny amin'ny anaran'i Jesosy rehefa samy nahita isika rehetra. Ary amin'izany andro zany dia hitsangana Mikaela andrin-dehibe izay hitsangana hiaro ny zanaky ny firenenao. Ary isy andro fahoriana izay tsy nisy tahaka azy ary izay nisin'ny firenena ka hatramin'izay amin'izany andro izany. Ary amin'izany dia ho afaka ny firenenao dia izay rehetra hita voasoratra ao amin'ny boky. Ary maro amin'izay matory ao amin'ny vovoky ny tany no ifo. Ny sasany ho amin'ny fiainana mandrakizay ary ny sasany ho amin'ny enatra sy ny latsa mandrakizay. Ary izay endry dia mirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra. Ary izay mamerina ny maro amin'ny fahamarinana dia ho tahaka ny kintana mandrakizay doria. Ho toizantsika izany vakiteny zany ao amin'ny filazantsara nosoratan'ny Lioka. Lioka toko 4:20. Ary tamin'ny andro sabata dia nitsahatra ihany izy araka ny lalàna. Fa noho ny maraina koa tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia nakany amin'ny fasana izy nitondra ny zava-manitra izay efa namboariny. Ary hitany fa indro ny vato efa voagodia ny ala tamin'ny fasana. Dia niditra izy nefa tsy nahita ny fatiny Jesosy Tompo. Ary raha mbola very hevitra tamin'izany izy, indreo nisy roalahy niseho taminy nitafy fitafiana manelatrelatra. Ary noho ny natahotra izy ka nekoaka dia hoy izy roalahy taminy, nahoana no atao maty no hitadavanareo ny velona? Tsy ato izy fa efa nitsangana. Tsarovy ny teny izay nataony taminareo fony izy mbola tany Galili hoe, ny zanak'olona tsy maintsy atolotra eo an-tanan'ny mpanota ka ho omboany amin'ny hazo fijaliana. Ary hitsangana amin'ny andro fahatelo. Dia natsiaro ny teny izy. Ary niverina ny ala tamin'ny fasana izy ka nilaza izany rehetra izany tamin'ny 12 lahy sy ny namany rehetra. Teo Maria Magdalena sy Joana ary Maria reniny Jakoba. Ary ny vehivavy sasany izay naman'ireo koa dia nilaza izany tamin'ny apôstôly. Nefa nataony ho arira foana izany teny izany ka tsy ninoany. Fa Petera nitsangana dia niazakazaka nakany amin'ny fasana ary niondrika izy ka nahita ny lambapatiny petraka mitokana. Dia lasa nody izy sady gaga noho ny zavatra izay tonga teo. Faranatsika zao vakiteny zao ao amin'ny ivavaka itsika isotra an'Andriamanitra. Jehovah Andriamanitra raha eo, misotranao zay noho ny fitahina, misotra noho ny fanambinana zay nitantananao ndray anay tamin'ny volana septambra lasa iny, ka mbola velonaina somatsara izay nirovanao tamin'ny loza sy ny ratsy rehetra tamin'ireny lalana zay nalehana ireny, ary mbola nomenao fahasalamana ihany koa. Fa tsy mba isan'ireo zay notimandry na tsy salama ka mitoetra ato atokantrano ato marary mihaino ny hafatra sy ny toriteny na ty amin'ny hopitaly, fa nomenao tombontsoa kosa izahay, na dia tsy mendrika aza afaka miatrika izao fanompom-pivavahana zao tao am-piangonana indray ny hafatra avy aminao indray. Koa dia aperakapeltananao indray ary ty volana vaovao oktobra ty, ka tahaka ny mbola nombanao anay tamin'iny volana septambra iny indray, mbola irinay fa mbola ombanao anay indray amin'ity volana vaovao ity. Amen. Andriamanitra raha eo, hatramin'izao dia tsy mitsahatra izay noho ny fitiavan'i Kristy izay manery anay mitondra ndrakitra na fanatitra ilazanay azy, satria nitahinao sy nambinanao izay ka tsy namina izany tato apôsinay na tato tokantranonay tato, fa nitondra izay araka ny baikonao hoe
aza miseho foana natraiko tsy mitondra fanatitra ny olona faoko hitondra arak'izay zakany avy tsy arak'izay fanambinana nomen'Andriamanitra azy. Ny masonao tompo nahita izay narotsaka tsirary avy araka ny fanambinana sy ny fitahina izay nomenao anay. Ka dia tsy hiverina aminao tokoa ny teninao raha tsy natanteraka izay nambany tiananao azy manao hoe hovaako ny varavaran'ny lanitra notsako fitahina fenao mbiampo anareo. Asiko teny mafy mivalala tsy hanimba ny vokatra rao dia avanomboy anareo. Hoy ianao Jehovah tompony maro. Raisoary zany mba hoanitra kasitrana amin'ny seza fiandriananao ka vita be tokoa tompo amin'ny asa izay netsonao anay mba ho tanterahanay hoe mba sikanina amin'ny trano firaketako. Maro tokoa ny fiangonana rehetra vahoakanao trano firaketanao izay tsy nalala tsy mahafantatra izany sakafom-panahy izany ka dia misaotra tompo fa nitondra izany izahay. Mitenena ary ray eo fa mihaino indray izahay amin'ity androany sabata ty. Fa andro vahoakanao izay tsy mba nanaka tolotra satria tsy nandray na tsy mba nahazo fitahina dia mivavaka ao indray ny voakanao resainy tompo mba ho ambininao indray amin'ity volana vaovao ity ka tsy ho avelanao latsainy fahavalo sy ny manodidina ka anao hoe aiza izay Andriamanitra anareo naona ny tsy mitana naona ny tsy mamaly fa mba ho asehonao fa velona ianao ary mitasy miahy ny vahoakanao tsiraray avy ka tsy avelanao tsanga menatra ny vahoakanao ka ikia ny vahoaka fahavalo rehetra anao hoe hiasa koa zay fa mba ho ambininao kosa tompo anatren'izao fiainana sarotra izao ka dia hitondra amin'ny fifaliana ho anao. Dia mitenena ary Jehovah fa mihaino indray izay amin'ny alalan'ny vakitenin'ny perikopa izay mivakina teo. Fa izany vavaka izany dia mbola angatahanay sy tononay amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy. Maty ny levona nitsangana araka ny soratra masina. Ho azy ny dera sy ny voninahitra mandrakizay. Halleluja. Amen. Dia manasa antsika ary mba hamonjy toerana fifaliana ho anay indray ny miarabantsika voakan'Andriamanitra eto Ankeneny. Tsy misy akanavaka amin'ity androany sabata voalohan'ny volana Oktobra ity satria dia ity indray no fotoana ionantsika eto. Ko dia mahafaly ny miarabantsika rehetra voakan'Ankeneny tsiraray avy indrindra koa tsika vahiny izay tonga miaraka eto koa androany ary manonona ny fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavany ho amintsika rehetra hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra ko dia ny fiadanany sy ny fitahinany ho amintsika. Amen. Tsy adintsika koa ny miaraba reo voakan'Andriamanitra manerana ny Madagasikara hatraty ampitan-dranomasina ty manaraka tsy tapaka koa ny afatra isaky ny sabata ohatra zao fa dia miainga avy eto amintsika keny indray ny afatra ko dia arabaitsika avokoa reo voakan'Andriamanitra rehetra na amin'ny alalan'ny radio no hinonona izao afatra izao na aty am-piangonana ny mihaino ny afatra tsika dia tsy adino koa ny miarabantsika rehetra manonona ny fiadanan'ny tompo mba ho amintsika tsiraray avy. Ary manaraka an'izany dia tsy adinontsika koa ny miarahaba ireo vahoaka tsy mpiray fanantenana amintsika fa ato tokantrano ato izay ty ambony fiarakodia dia mihaino tsy tapaka ty radiontsika ty mihaino ty toroteny ty na iza toerana misy azy tsy mbola mpiray fanantenana fa dia tsy tapaka mihaino ny afatra. Tsy adinonay koa tsika zany manaraka tsy tapaka izao toroteny eto amin'ny radio izao. Tsika avy any faritany zay tonga eto koa moa dia tsy adino ny miarabantsika satria dia tazanay telo misy vahiny avy any amin'ny faritany avy any manodidina avy any Antsirabeany tazana eto. Mahafinaritra ny mahitatsika hoe mamangy ny fiangonana Ankeneny zany satria dia tsy foitsika ity fiangonana ity. Zay no ela fa dia ho mariky ny firaisampotsika sy izay fifankatiavantsika zay sy fampiarabana zay dia andehantsika hiteka mafy anomentsika voninahitra. Halleluja. Izay moa tamin'ny sabata heriny dia nisy nanasa ny fiangonana Adventista Akato Fotsy. Io fiangonana Adventista Akato Fotsy io zany no fiangonana voalohany indrindra ny olona tamin'ny fampianarana apokalipsia izay nataoko. Tamin'izany mbola zanaka trano tamin'izany fiangonana zany ny tenako zany dia tamin'izany fiangonana zany nazahoana ny antso hoe andana ampianaro ny boky ny apokalipsia. Dia ny famantarana ny mena tamin'izany ny isany hoe anao conférence ty fiangonana ty dia ianao voatendry ampianatra amin'io. Nefa raha ny tokony ho izy tsisy tanora tokony ho ampianatra zany fa anjaran'olona daholy ny toroteny sy ny fampianarana.
takany amintsika zany raha atao am-piangonana dia lo olona no mijoro aty mitoroteny raha mbola misy lo olona raha misy paster dia ny paster indray dia tamin'izany natao le conférence dia olona 5 no voatendry hanaon'le conférence satria 5 herinandro no anaovana le conférence dia lo olona ny 4 zarery no tanora vao fidy ampianatra n'le apokalypsy dia zany nasaina nanomboka azy satria fa misy fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra mampianatra moa zany ianao ny tenanao dia ianao ny voatendry ampianatra voalohany ny herinandro voalohany dia rehefa nandeha le herinandro voalohany tao amin'ny olona tsy haiko 20 taona nanatrika an'le conférence voalohany tapitra le herinandro voalohany tafakara tany amin'ny 20 am'zato tany ny olona nanatrika an'le conférence vita ny anjaranao dia mipetraka tsara amin'izay anao dia niditra n'le olona faharoa manaraka indray vao niditra le olona faharoa manaraka nanao ny andro voalohany dia nymonomonona daholo le mpanarika conférence naninona novana ndray ary le mpampianatra fa avelo le rahalahy mahioliny ihany ny mpianatra fa azovany dia rehefa nidinika tao indray le komitin'le fiangonana tamin'izany dia hoe ahoana ary inona natao fa ny olona milaza hoe aloha tazony rahalahy mahioliny ihany le fampianaraka izy aminareo olona reo no afaka mba aneritena anomeny anjaranareo ho azy dia nanaiky moa zany olo aloha taony fa izy koa nefa manana fanomezam-pahasoavana mampianatra io fa enjana be koa nge manao an'io fa ny zava-dehibe dia nandroso ny asan'Andriamanitra fa aloha zay aneritry tena dia nomena ho ataoko le fampianarana hatramin'ny farany vita le fampianarana teo amin'ny 50 am'zato tao ny olona natao batisa dia nitsangana le fiangonana akato fotsy avy tamin'le fampianarana apokalypsy zany dia tany amin'ny taona 3 na 7 tany hoany zany dia zany voafidy filohan'le fiangonana io tamin'izany satria hoe conférence nataoko zany le izy dia nitsangana le fiangonana dia atao amin'ny akanjazavavy zay nivavaka tamin'izany dia nigadona ny 20 taona satria taty amin'ny taona 9 ihany koa zany io fiangonana io vao natsangana ho ara-dalàna teo amin'ny rafitra ny fandaminana ny fiangonana adventiste dia 20 taona tamin'ity volana septambra tao ty koa zany le fiangonana tamin'ny volana septambra ny antsika zany volana onona 20 taona antsika apokalypsy dia tonga zareo nanasa anay mianakavy kely hoe tena andao paster fa mba manasa anao zay fa enao ny vato sy nahitana ity fiangonana ity ka 20 taona koa zay dia mba manasa anao mba tongava dia zay zany natonga anay nandeha tany niatrika an'ilay fa 20 taona dia isaoran'Andriamanitra fa mbola nisy ihany ireo olona promotion niaraka tamin'izany tao amin'io fiangonana io mbola nitondra n'le fiangonana izany fa Andriamanitra moa manana ny asa ny fiangonana koa manana ny rafitra zay nisy azy fa ry zareo hatramin'izao dia mbola eo mpitadiavana eo ampazahoana tany fa mbola tsy navita nanorina fiangonana satria ampivoan-tanàna be koa moa le akato fotsy dia zay fotsiny nanonana azy dia mbola eo amin'ny 50 am'zato eo zany ny membre misoratra anarana amin'le fiangonana dia 20 taona ry zareo 20 taona koa tsika dia 20 taona tsika ty moa zany niarabanany zareo tany dia noentina tany lay saritsika tany amin'ny collégium dia le fiarabanany 20 taona ny lehilahy mahery iny no irana lefa satria miarabo 20 taona za koa nitondra nyty etolona ty 20 taona napetrako taona dia tany fa navadoko le apokalypsy aloha zany tsy dia naseoko an zareo fa ity ihany no naseoko aloha satria mety hanafitohina ny hafa koa le izy tsinona hoe fangamo 20 taona ny apokalypsy ty no izesta ty paster moyolona fa tsy tany aminazy ihany dia ity aloha no naseoko fa rehefa nifampiresaka ny fanazava teo nanazavany zareo dia hoe mialatsiny aloha fa navadoko ty fa samby 20 taona moatsika dia navadoko amin'izay le soratra apokalypsy rehefa avy eo fa ty samboadin'ny apokalypsy dia samby 20 taona tsika ty fiangonana ty za no nampiasain'Andriamanitra na dia mpanompo kely tsy bitika tamin'izany nanangana azy dia mbola za ihany koa no nanangana ny fiangonana apokalypsy dia samby 20 taona zavatra ndresako nampaharesiko ny zareo tamin'izany dia hoe ianareo zay mieritreritra hoe 20 taona ianareo mbola izao no isanareo zao le fiangonana fa io le rafitra misy amin'le fiangonana no tsy hafahana dia tena miazakazaka be satria tsy maintsy manaraka an'izay rafitra zay fa na izany na tsy zany azy mba afaka mirere ihany itsika fiangonana eto akady fotsy fa ny olona avy tato amin'ity fiangonana akady fotsy ity dia voninahitr'Andriamanitra irery ihany dia mba namoaka olona malaza ity fiangonana ty satria
ny 20 taona teoriana tsy ty fiangonana ty ihany no ny orina fa jere vahoaka be amin'ny collegium io nandritry ny 20 taona ka raha tsy faly amin'izany nareo mantsy an'zareo dia mite hafa ianareo tsy fanao amin'ny fiangonana adventiste zany mitehaka zany fa nitehaka ray trano rehetrarehetra tao tehaka dolana izy zavatra ny va zany ny fatorana hoe tena fefaliana ty sady zay ny tonga avatsaiko to ifalitsika eto a dia nahita fifaliana be zareo ary nahazo hery mihitsy na le pasteur niaraka atao aza dia tena nahajainy zareo tanteraka ianao na ny fandraisana anao a na ny fanomezana ny toerana misy atsika fiangonana zany satria dia na dia voahiditra eny ambaravarana dia ny pasteur tena filohan'lay ao mandrosoa mihitsy no nitsenanay a nandray anay a miaraka amin'ny hôtesy ary fomba be daholo mihitsy nandraisana anay mianakavy kely ary tsy nanomboka ny fotoana raha tsy tonga izahay nefa tsy pasterany zareo itsony ary tsy mpitondra fiangonana amin'zareo fa io tonga milazay baiboly hoe omena haja zay omena haja mena voninahitra zay omena voninahitra dia tsy nataony zareo taka ny olona tsotra mihitsy ianao fa nary zareo aza be da be no nyresaka ny hoe iza ko izy paster maolona ve dia ho avy aminareo olona ambony be iny olona manana ny lazany sy voninahiny iny dia fiangonana kely io nareo ve dia na izy nanorona an'io tsy ianareo ve dia takalony fiangonany lehibe any ny andraikitra anazy any ary ihany dia ho asainay foana izy na ho avy alohana tsy ho avy izy fa rehefa tsy ho avy izy hoe tsy farafarasany mba ndefa solo tena fa tena zany teny hoe tena ho ava za matsy an'zareo ary dia tsisy farany zareo ny telefona foana tena raikitra lerapitsy ho avy paster ho avy aza ho avy aza dia efa na ely erany rehetrarehetra tany l izy hoe ho avy ny ngarainy ho avy ngarainy dia inona moko zavatra za tokoa no nanorona n'io fiangonana dia hoana montsy atongavako any ary filazantsara fitoriana vita satria ianao nge vao mijoro dia fantany zareo ny toerana sy ny fotom-pampianarana inonao fa vavolombelona fa na eno an'izany zareo hitany zany fa ianao kory tsy hoe kory ny tonga ao dia izany koa no resahanao amin'le olona fa mba fampahirezana no resahanao amin'le olona hoe afaka mba mirehireny nareo fiangonana katy fotsy fa isan'ny namoaka olona malaza ity fiangonana nareo ty ary nahatsangana fiangonana ngeza be tsy eto ihany fa eran-tany dia azakivy azaketraka fa mitrakafoana fa zay metretinareo hoe 20 taona ve dia mbola 10 am'zato ihany nefa 20 taona ny fiangonana apokalipsy jerety izy fa io fiasan'Andriamanitra tsy takatry ny saina dia isaonan'Andriamanitra moa zany fa dia niarany sakafo tao zay dia satry ny rehetrarehetra hiaraka hijanona aminao dia mitovy amintsika ihany mirava ny fiangonana aloha zay mba hiaraka kasary aminao paster fiarana makasary mba ho atao souvenir zay ny amin'iny fa avelantsika ihany iny fa andehantsika hiditra amin'ny famitenana andesona zay nataontsika tamin'ny herinandro fa mba vaovao tsara hoenitsika ihany ny vaovao takan'izany tamin'ny sabata totsika dia niresaka ny mpanjaka asa no anaran'ity mpanjaka ity mpanjaka asa ity ny zavatra nataony voalohany indrindra rehefa tonga tao amin'ny fitondrana izy dia fantaritsika tsara raha vakina ny soratra masina amin'ny mpanjaka faharoa io toko fa 5 zafady toko fa 4 andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra dia zao ny voasoratra tantara faharoa toko fa 4 andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra ny andohany nanjakany asa sy ny nandravan'ny fomba mpivavahana tsy marina ary ny nandresen'ny Etiopianina ary asa nanao zay tsara sy mahitsy eo mason'ny Jehovah Andriamanitra fa nandrava ny altarany firenena hafa sy ny fitoerana avo izy sady nanorotory ny tsangambato tsampy ary ny kapa ny Asera ary nandidiny Joda hitady any Jehovah Andriamanitry ny razany izy ary akatony lalàna sy ny didy ary nandrava ny fitoerana avo sy ny tsangakazo ho an'ny masoandro teny amin'ny tanànany Joda rehetra izy dia nandry fa izay ny fanjakana teo anatrehany ity mpanjaka ity zany rehefa nandray ny fanjakana dia nandeha mahitsy sady nanao tsara teo masin'Andriamanitra izay fahitsiana tsy fanaovany tsara zay zany dia nandra avany izay karazana altara ny firenena hafa
raha ny tena marina zany altaran'ny firenena hafa zany fivavahana zany fivavahan'ny firenekahafa rehetra zay tsy mifanaraka tamin'ny fivavahana amin'Andriamanitra dia noravany no torotoroy ny tsangam-bato sampy rehetrarehetra nandravany fitoerana avo sy nitsangakazo ny masoandro dia nandidy ny vahoaka n'Andriamanitra ny Joda hitady an'i Jehovah Andriamanitry ny razana dia rehefa tanteraka zay dia nandro fahizay ozy izy ny fanjakany teo anatreny dia raha fitiantsika moa zay hafatra zay dia hoe itsika koa amin'izao fotoana zao tsy dia hoe misy tsangakazo na tsangam-bato hotoboitsika arabaky teny satria ny hafatra dia metefa amintsika vahoaka an'Andriamanitra fa mety manana hevy ny ara-panaza ny tsangakazo tsangam-bato sampy amin'ny fiainantsika zany dia raha ny hafatra tamin'ny heri no resana mety hoe fitiavatena mety hoe avonavona mety hoe lolopo mety hoe fankalana mety hoe folentika fo tsy mba mety mandefitra fo maloto tsy mety madio manana fo feno valifaty manana fo feno faratsiana mety ho zany ny tsangam-bato anatintsika ao mety lainga alatra fitsangatsangana ino misy ty famonoana olona sinsisa dia nyresahana tamin'izay samiary mijery ny tsangakazo ao anatiny ao na ny tsangam-bato sampy ao anatin'ny tenatsika tsiraray avy ao dia mandehana marina tsy maintsy mason'Andriamanitra ravao zany poteo zany arodany zany amin'ny fiainanao ao dia samy mandinika ny tena tsisy fampiapanga hoe nenianina zao nenianina zao nenianina zao fa neniasa teo amin'ny fanjakany no hitany zay tao amin'ny firenena izy tsy nandeha nandravany fitsangakazo sy ny tsangam-bato ny aseratany amin'ny fireneka hafa tany fa zay noentina tao aminy tao zay tao anatiny tao dia tahak'izay koa ny atsika tsy neniafa any na izahanao potehnao zany fa nenao no jerevo zany hoe ahoana ny anaty dia samy mandravany azy fa imarika nresahana hoe raha mbola tsy madio fotsika dia tsy tanteraka amintsika mihitsy lazay baiboly hoe hoy Jesosy hoe sambatra no madio po fa izy no ahitany izy no hitan'Andriamanitra mbola manana fankalana olona ve tsika mbola manana fankalana mpiaramonina ve tsika nao atokantrano ao na ty am-piangonana dia ianao samy mijery an'izay daholo ka raha ohatra hoe mbola tsy madio fonao io zany mbola tsy rava io tsangakazo ao anatinao io dia na dia mivavaka ary tsika zany na dia manao fanatitra ary tsika zany dia tsy mahita an'Andriamanitra satria noteny hoe tsy mahita an'Andriamanitra tsisy valim-bavaka azonao satria tsy mahita an'Andriamanitra ianao tsy henin'Andriamanitra ny vavaka ataonao tsy miheno anao izy dia adidiny tsirairay avy adiditsika tsirairay avy ny samy manadio ny atoanaton'ny fotsika ato mba tsy hoe za dia mbola maloto ny foko amin'iny olona iny za dia mbola maloto ny foko amin'iny pastera iny amin'iny missionnaire iny amin'ny évangéliste iny amin'iny loolona iny amin'iny diakona iny amin'iny dorcas iny amin'iny chorale iny amin'ny mitendry zava-maneno iny amin'io scout io na amity dia anjaranao no manao an'izany fa na andeha akaizy tsika na andeha akaizy raha te hitady fiadanana sy filaminana amin'ny fiainanao anao manokana zany ny tenanao dia tsy maintsy mandrava ny tsangakazo zay ny resantsika tamin'iny ary zay olona nandray zany hafatra zany tokoa dia betabe tokoa rehefa tonga ny mpaminany Azary izay nananatra ny asa mpanjaka tamin'izany fotoana zany amin'le toko 10 amin'ny perikopy antsika io dia nilaza izy tamin'izany hoe Jehovah momba anareo raha ianareo omba azy ary raha mitady azy kosa ianareo dia ahita azy tantara faharoa toko 10 zany ny andinin'ny faharoa tapany faharoa Jehovah momba anareo raha ianareo momba azy ary raha mitady azy kosa ianareo dia ahita azy fa raha mahafoy azy ianareo dia ahafoy anareo izy izany hoe rehefa afaka atao anatinao zany lay sampy zay samy malala ny azy iny dia napetraky ny mpaminany tsara hoe efa nandeha mahitsy marina teo amin'ny Jehovah ianao dia ombanao Jehovah raha momba azy ianao fa amin'ny andro zay afoizanareo an'io Jehovah io koa dia afoy ianao koa izy zany dia tsisy arrangement mihitsy zany tsika ihany zany mahita ny résultat zany raha mbola tsy miala amin'Andriamanitra tsika na inona problème na inona fanotona na fahoriana na fitsapana na fizantoetra mahamay na atao hoe tena faran'izay mafy amin'ny fiainanao mihitsy ary no andalovanao
na ao tokantrano na ao am-piangonana na any amin'ny toeram-piasana na amin'ny fiarahamonina na mpiara-mivavaka aminao hoe tena faran'izay tsy zakanao fa raha mbola tsy miala amin'Andriamanitra io ianao momba azy foana dia momba anao foana izy fa amin'ny andro zay mety akivy ianao hoe tena kivy arangava tsy zany ve natao amiko zany ve no zavatra sedraiko nefa zamba afa zao zamba afa manao zao zamba afa manao zao fa tsy zaranga tsy hiala aleoko tsy mivavaka tsony sy ny sisa dia mahafoy anao koa Andriamanitra io izy na dia efa nasoronao ry tsangakazo rehetrarehetra io fa maro tamin'izany rehefa nandren'izany hafatra zany ny olona no voatsindro natao am-pony ary dia betsaka no niverina tamin'Andriamanitra tokoa be da be ny olona nandrava zay mety sangam-bato tsampy tany anatin'ny tany dia niverina tamin'Andriamanitra raha ny filazany azy ato hoe tantara faharoa toko 10 ny 9 ary nivoriny ny Jota sy ny Benjamina rehetra sy ny vahiny teo aminy izay avy tany amin'ny Efraima sy ny Manase ary ny Simeona fa betsaka no nanatona azy tamin'ny Israely raha hitany fa Jehovah Andriamaniny no teo aminy rehefa naroda ny asa zany tsangam-bato rehetra tao amin'ny fireneny tao amin'ny fanjakany rehetrarehetra dia nomba azy Andriamanitra dia ireo vahoaka be da be na tamin'ny Israely zay efa niala sy nisaraka tamin'izareo ary dia betsaka ozy izy nanatona azy tamin'ny Israely raha hitany fa Jehovah Andriamaniny no teo aminy hitany reto vahoaka rehetrarehetrarehetra rehefa nisaraka moa ny Israely sy ny Jota zara roa tanteraka mihitsy nefa samy niantso an'Andriamanitra ihany fa taty amin'ny fanjakana Jota nisy niasa indray zany tany iray nomban'Andriamanitra satria navita nandrava nytsangam-bato sampy rehetrarehetra izy dia avy navoaka tany amin'ny Israely lasa nanatona azy indray hitana efa tena momba anao mihitsy Andriamanitra anaraka ny tidianareo ty koa zay fa raha tsy momba anareo Andriamanitra tsy misy fitahiana sy fahasoavana betrabetro zao hita amin'ny fiangonana dia lasa nanaraka izy ireo dia tohizana tany amin'ny Jesosy le izy tamin'ny Mateo toko 7 ozy izy ny mpianatra Jesosy ary reto ary zay fa efa nafoy zay mety anananay rehetrarehetra efa nandrava zay tsangam-batonay rehetrarehetra dia ahoanany aminay mafy taminay niavana tamin'ity olona anankiray ato ty mafy taminay niavana tamin'reto paroasy reto mafy taminay niavana tamin'reto régional reto mafy taminay niavana tamin'io vadiko na tamin'io zanako na teo mpiara-mivavaka aminay io raha ny zavatra nataon'io anay mafy taminay za fa tena zay ary dia nanao vava mihitsy hoe tena za indray aloha dia amela ny eloko an'io fa ny nataon'no tampoka dia tsy ho adiniko mihitsy za indray aloha dia manaiky fa eny zay le izy fa ny foko mbola tsy afaka za indray aloha dia rehefa overy avy aloha overy any fa za indray tsy havana amin'ny olona mihitsy na inona taonareo na ho alainay eto ary ny efefika emy mampiavana anay tsisy mihavana zany eto na ho alainay eto ny fiangonana zandrana tsisy mihavana amin'io zany eto na isy anjely hidina ary eto tsisy havana zany zany tokoa ny taomponay zany ny tao anatin'ny sainay fa noho ny hoe raha tsy arotany io sampy kelina io dia tsisy fiadanana amin'ny fiainanay dia io zao Jesosy ary nataonay tokoa zany rehefa nampiavaniny zay dia niavana rehefa nisy tsangam-bato sampy zay feno fankalana fo maloto tato anay tato dia nidiovonay le izy dia inona ary no azonay aminao zany fa nataonay tokoa nay zany na dia efa tokony tsy fampirarary zay tsy fampiavana na amin'ny vady koa raha nataon'io tamiko dia za tena misaraka divorce fa tsy hisy resaka mihitsy na io zanako na io reny koa dia efa hoe tsy mifandevy maty na inona atao tsy mifandevy maty zany fivavahana io ary no mampiady anay fa dia hoe za indray dia tsy anaiky mihitsy andeha hoany amin'izany fivavahana zany fa zao nanaiky ary zay fa dia zay ny sitraponao mila mihavana mila mifankaty mila miray saina mila miray hevitra mila miray fo tsy mety aminay zany efa nanaiky say inona ary no azonay inona no azonay Mateo toko 7 mandresantsika tamin'iny fa aty amin'ny marika toko 10 izy mazava anazy tsara verset synoptika marika toko 10 ovakitsika vetivety manomboka ny 7:20 marika toko 10 7:20 ka hatramin'ny 1:30 ary hoy Petera taminy indro izay efa nafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka anao hoy Jesosy lazaiko aminareo marina tokoa tsy misy olona efa nafoy trano
nanaovana cellule, nanaovana fiangonana, na rahalahy zay nandrara azy tsy hivavaka, na nabavy, na reny, na ray zay nandraona hoe roahana tsy ho zanaka intsony raha manaraka an'izany lalana izany, zany fahamarinana zany, zany Jesosy zany matiny levina araka ny soratra masina, na zanaka zay nandraona ny ray aman-dreny koa, na tany na fohy tany anaovana fiangonana sy ny sisa, no ny amiko sy ny filazantsara ka tsy handray zatoko eny rovinao izy am'izao andro ankehitriny izao dia ino na fohy trano anao zany dia azo trano, na fohinao ny rahalanao sy ny alabavinao sy ny reny sy ny zanaka dia azo an'izany koa ianao, fa hiverina hiavana aminao indray ireo, ary ireo indray zay nandohalika isy koko aminareo ka anao hoe fantatra fa momba anareo Andriamanitra fa mba hanaraka anareo koa zay. Ataovy mafy ny amen. Sy tany na fohy tany ianao amin'ny fiangonana, nanaovana trano fiangonana, nanaovana cellule sy ny sisa, dia mahasolona zany ozy zato avy eny mba ny fanenjehana. Io tena raharaha be, andray zato avy eny koa mifanenjehana zany kay. Ary amin'ny andro avy dia ninona fiainana mandrakizay, nefa maro zay voalohany no ho farany, ary zay farany no inona ozy izy no voalohany. Tsy misy olona ozy izy Jesosy sy navita nandrodana nitsangam-bato sampy tao ny tenany tao hoe nafoy izany mafy mafy ny miala an'izany nanala an'izany mafy, fa tsy isy na iza navita nafoy izany ozy izy ka tsy handray be lavitra. Hoe izay nge efa niala tamin'ny vadinay ary satria tsy navela ny vavaka ntsony dia ny afara amin'ny fisarahana mihitsy, fa dia mbola nanaraka anao vavaka ty, mafy ny fanenjena sy ny fanapitehanao. Eo am-pelantanana tsisy na fohy ray aman-dreny voaroka tao amin'ny tokantrano bana any amin'ny mahiolany, raha mavonjy anareo izy any mitady asa sy ny sisa, vafa zao miaretana tao dia nafoy ny tokoa nay zany. Fa misy tanina kely io dia tsisy fiangonana tao tanàna dia natolotra, tsy ny olona rehetrarehetra manana tany na vita ny metany nanaovana fiangonana, fa misy olona mafoy an'izany koa, tsy ny olona rehetra manana trano no anaky anaovana cellule ao aminazy, fa mety anahirana, mety anakotaba, fa dia aleo ny mamonjy cellule any amin'ny tokantranony olona samy manana ny azy, fa misy olona mafoy an'izany ozy sasany azy dia ny trano mihitsy io dia anao fivavahanao io, dia mandra-pahitanareo trano dia ao nareo mivavaka. Za zao vao naino an'izany tamin'ity herinandro ity tany tsara tanàna tany hoe nisy olona nanome trano, olona tsy apokalipsia akory ny azy zany le olona hoe io trano dia ivavahanareo mandra-pahazaonareo tany, mandra-pahazaonareo fiangonana dia ao nareo mivavaka ao, satria sady tsy mahita tany tsy mahita trano ivavahana, dia nisy olona nanome fotsiny amin'izao. Misy olona mafoy an'izany ka tsy handray be lavitra amin'izao andro ankehitriny izao, zato avy eny ary no avy dia ninona fiainana mandrakizay. Fa ny farany ho voalohany, fa ny voalohany mety ho inona ndraiky io grave be zay. Inona moa ny dikan'izany? Le tany am-voalohany, promotion voalohany, niarana nianga voalohany, be da be no efa niverin-dalana nintsana. Fa le olona tonga taty arina indray lasa nafana fo be indray, lasa lanana lolarana nakazy indray, dia zavatra lalan'ny fiainana ihany zany zavatra zany. Jesosy nefa nitenen'izay. Fa rehefa voalohany ianao zany dia tandremo so lasa farany indray. Ary raha ty amin'ny farany ianao mbola azo maka inona le miazona n'le voalohany no tena sarotra. Ohatra ny ampianarana ianao zany le miazona n'le première tena mafy be, fa raha ty amin'ny farafarany ity ianao afaka miakatra foana. Kanefa dia misy mpianatra mahazona n'iny première iny foana izy ao ampianarana, voatazony foana iny fa izy foana ny voalohany. Zany afatra rehetrarehetra zany nataon'i Jesosy tamintsika dia mifandray amin'ity perikôpa amin'ity herinandro ity. Ity perikôpa antsika ity raha vakina amin'ny ankapobeny fotsiny dia miresaka fahafatesana sy fitsanganana amin'ny maty. Ka alon'ny kipino masonao, alon'ny hafatesanao, raha tsy maintsy ho faty ianao alon'ny vin'i Kristy, efa rava ve ny tsangam-bato tsampy ny asera tao anatinao tao, samy malala azy tsika fa tsy ivelainana intsony. Dia raha raisitsika ny vakitenitsika tao amin'ny Daniel toko 12. Daniel toko 12 andiny voalohany ka hatramin'ny 7. Dia nagaga
fa ity Daniela toko faharoamby folo ty le andinin'ny fahatelo io koa ny tenin'ny fanevany le fiangonana akato fotsy le 20 taona nefa perikôpa antsika amin'ity herinandro ty misy fanan'Andriamanitra hiasa amin'ny fiangonana mihitsy zany amin'ny afatra omena antsika ty raha ny fahitako anazy zany zao no voasoratra ato amin'izany andro zany dia hitsangana Mikaela Andrian-dehibe izay mitsangana hiaro ny zanaky ny firenenao io zany zavatra efa azo antoko io zany amin'izany andro zany tsy mbola tamin'izany fa ity moa resaka amin'ny andro farany resahana tsika velona amin'ny andro farany zany hoe amin'izao andro misy antsika izao dia io Mikaela Andrian-dehibe io tsy iza io fa io le Jesosy resahana amin'ny Luka 4:20 maty ny levina tsangana araky ny soratra masina izay mitsangana hiaro ny zanaky ny firenenao ary isy andro fahoriana zay tsy hisy tahaka azy ary zay nisy ny firenena ka hatramin'izao andro ao izany hatramin'izany andro izany ary amin'izany dia ho afaka ny firenenao dia izay rehetra hita voasoratra ao amin'ny boky amin'izany dia ho afaka ninao izy sarin'io firenena io amin'ny zanak'Israely fiangonana ho afaka ny fiangonanao dia izay hita voasoratra ao anatin'ny boky dia mifantaniana mipetraka hoe voasoratra anatin'ny boky ve ny anaranao ao amin'ny firenena misy anao io ary maro amin'izay matory amin'ny vovoky ny tany no ifo ny sasany ho any amin'ny fiainana mandrakizay sasany ho any amin'ny enatra sy ny latsa mandrakizay ary zay endry dia mirapiratra toy ny famirapiratra ny lanitra ary zay mamerina maro amin'ny fahamarinana dia ho tahaka ny kintana mandrakizay dory io le andinin'ny fahatelo le nataony zareo teny faneva atao amin'ilay fiangonana adventista hoe zay endry dia mirapiratra toy ny famirapiratra ny lanitra ary zay mamerina maro ho amin'ny fahamarinana dia ho tahaka ny kintana mandrakizay dory zay mamerina ny vitsy ve ozy izy mamerina maro ho amin'ny fahamarinana dia ho tahaka ny kintana mamirapiratra mandrakizay dory dia tenenina amin'ilay andin'ny faharoa hoe maro amin'izay matory ny vovoka amin'ny vovoka ny tany no ifo ny sasany ho any amin'ny fiainana mandrakizay ny sasany ho any amin'ny enatra sy ny latsa mandrakizay zany hoe any amin'ny farany foana zany dia mizara roa foana fa tsisy resaka zany na anao zany raha sanatrika maty alohan'ny fotoana hitsangana ho any amin'ny fiainana mandrakizay na hitsangana ho any amin'ny fanameloana mandrakizay na vahoaka an'Andriamanitra ianao na tsy vahoaka an'Andriamanitra zay roa zay foana ny klasy misy atsika dia andao reo resantsika satria resaka maty hitsangana ity na ho any amin'ny fanameloana na ho any amin'ny fiainana mandrakizay aveza moa ny etom-bon'ilay fahafatesana ary inona ny antony na tonga n'ilay fahafatesana ka tonga n'ity fizarana roa ty ho amin'ny vahoaka an'Andriamanitra rehetra sy ny jentilisa dia inona ny antony nahafaty ny olona ka niverinao vovoka kanefa na izany aza mbola hitsangana izy dia ndeha jerijevantsika nge ny antony izy io hoe makany amin'ny Genesis tsika samy malala daholo tsika ny antony fahafatesana fa akatsika lesona ngeza be ity perikôpantsika teo inona moa ny antony izy ity Genesis toko faharoa ny 9:40 ka hatramin'ny 7:10 Genesis toko faharoa ny 9:40 tsy manina ataontsika hatramin'ny 7:10 ary Jehovahandriamanitra nandidy andraha lehilahy ka nanao hoe ny azo rehetra eo amin'ny saha dia azonao hinanana ihany ny azo rehetra eo amin'ny saha dia azonao hinanana ihany fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hinanana fa amin'ny andro izay hinananao azy dia ho faty tokoa ianao ary Jehovahandriamanitra nanao hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy dia hanaovako vady sahaza ho azy izy vatantsika moa zany fa nahazo vady Adama zany dia nahazo an'ny Eva fa ny baiko ny mena dia hoe ny azo rehetra amin'ny saha dia azonao hinanana fa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy izay ihany ano azy akity anao fa amin'ny andro izay hinananao azy dia ho faty ianao amin'ny andro izay hinananao azy dia ho faty tokoa ianao hazo fahalalana n'inona io zany azo raisina hoe fitahiana sy ny ozony ny tsara dia fitahiana ho an'ny Adama sy ny taranany fa ny ratsy dia ny ozona ho tonga amin'ny Adama sy ny taranany kazaka ty ianao io azo misy ny ozona sy ny fitahiana io tsara sy ny ratsy io ihany nazaka tena fa sisan'izay
tao mifanarana-po dia mitoy ny tantara ary Genesis toko 7 ary menarana dia fetsy noho ny biby ty rehetra izay nataon'Andriamanitra ary hoy izy tamindra vehivavy hanky efa nataon'Andriamanitra hoe aza ihinananareo ny azo rehetra eo amin'ny saha fa io vehivavy tamin'ny menarana ny voan'ny azo eo amin'ny saha dia azonay hinanana ihany fa ny voan'ny azo eo voan'ny saha kosa no efa nataon'Andriamanitra hoe aza ihinananareo na tendrenareo izany fa ndrao maty ianareo izany hoe tafitany Adama tamin'ny vadiny tsara zany ny afatra tafitany tamin'ny vadiny tsara satria ianao mbola tatioriana vao namboarin'Andriamanitra ho vadiko fa ny afatra nomen'Andriamanitra anaty izao ny azo rehetrarehetra azontsika hinanana sakafontsika daholo fa io anankiray io ihany no azo akitiana ve ozy izy efa bon d'accord zany avy tokoa Satana menarana ela ny azo rehetrarehetra voansaha ony dia tsy azonareo hinanana daholo ny azo rehetra anatin'ny saha tsy azonareo hinanana zany hoe navadika Satana zany le izy hoe ny azo rehetrarehetra eo amin'ny saha ony dia tsy azonareo hinanana dia mba fetsy Eva azafady tsy izay mihitsy le afatra fa le afatra dia tsotra ny rehetrarehetra azo hinanana io ampovoany io ihany ny tsy azo hinanana io azo ampovoany io ihany ny tsy azo hinanana zay le izy fa azavadika eo ny resaka andin'ny faefatra ary hoe menarana tamindra vehivavy tsy ho fatitsy akory ianareo fa fantan'Andriamanitra fa amin'izay andro hinananareo azy dia ahiratra ny masonareo ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo alalany tsara sy ny ratsy tsy variny zany ozy izy Satana tsy ho faty zany nareo raha mihinana an'io fa fantan'Andriamanitra fa amin'ny andro izay hinananareo azy dia ho tahaka an'Andriamanitra ianareo hitovy aminy ianareo dia alalan'ny fitahiana sy ninona sy ny ozony satria tamin'ny andron'ny Adama sy Eva tsy mbola nisy ozona niantra taminy mbola tsisy fitahiana tena tsapany amin'ny fiainany hoe inona ny fitahiana tena azo fotra mbola miaina normal izy rehefa hitanao mako ny ozona zay vao tsapanao le fitahiana rehefa azonao le fitahiana zay vao hitanao tena niala ny ozona fa raha vao mihinana an'io nareo dia izay zany hoe ady hevitra resaka sakafo eto zany fihinanana tena fototra ilay ady hevitra dia inona nataondra vehivavy andin'ny fahenina lahatra tokoa vehivavy nandeha nanatona an'le voankazo voarara andin'ny fahenina ary hitandra vehivavy fa tsara fihinana ny azo sady mahafinaritra ny maso ary azo mahatsiriritra mampahendry dia nanitaza ny vonika ny hinana iny ary nomeny koa ny vatiny dia nihinana izy hitandra vehivavy ozy izy fa tsara fihinana ny azo sady mahafinaritra ny maso ary azo matsiriritra mampahendry dia nalainy dia nohoaniny fa izy tsy nihinandrery fa naninona izy nizara izy tamin'inona tamin'ny vatiny ka ny vatiny ve nanda sa niara-ny hinana tena mahatsiriritra tokoa ny ty fa hoana ary ty ny rarany tena mahatsiriritra tokoa ty fa maninona tokoa moa raha mihinana azy ty sady mahatsiriritra ozy izy no mahafinaritra mahampahendry mahafinaritra ny maso mahafinaritra ny maso hazo mahatsiriritra mahampahendry dia nanitazany ka nomeny koa ny vatany dia nihinana izy tena za rehefa nandinika an'io ataontsika amin'ny andro iainantsika amin'izao fotoana zao dia meno ilay zava-misy mandehandeha rehetrarehetra any dia miresaka hoe fitahiana sozona marobe ny karazana fitahiana sozona zay mety ho azy ny olona anankiray amin'ny tsy fanarahana ny tenin'Andriamanitra mety azo tany hoe retsoretsoreto daholo satria fa lazainy hoe raha manao an'izao nareo sy Jehovah dia fitahiana no azonareo raha tisy ty no ataonareo fa ozona no azonareo raha tisy ty koa fa ity anankiray ty zavatra hoanina sakafo ity mampitsiriritra mampitehinana ty dia raha raisina izy io alaina amin'ny heviny anankiray fa mety heviny maro no azo itonana fa ity hevitra anankiray izy itonana azy ity resaka fanatitra sy fafolo-karena ty sakafo anankiray izay tena amin'ny olona mbola mampitsiriritra azy mihitsy
mbola masony mihitsy ary mate hinana satria sarotra le fiainana am'izao fotoana zao krizy le fiainana tena krizy mihitsy zara raha mahita hoanina ny olona zara raha mahita vola ampiasaina andoavana ny droit ny ekolazy ny ofatrano ny sakafo hoanina de nefa rany tsy riritra le ampafolony sy le fanatitra am'izay le olona maninona mbo ty raha tsy amenany sakafo tsara ty faizangamo de hofaty tokoa raha inana an'ity fa nyrerarera nge azo inanana daholo fa tia ny rarana fa maniny tia ny rarana de tena hitako mihitsy hoe sary anankiray io ty fanatitra sy fafolo-karena menantsika ty tsika zao raha nandeha ny antso tamin'ny voalohany reny tamin'ny fibebahana reny manao fanatitra roa avy eny fa ny zavatra hita tamin'ny fiangonana tamin'ireny niakatra be ny fanatitry ny fiangonana ary navita asa be da be le fiangonana tao toerana tamin'le fanatitra rehefa niezaka nanao roa avy eny daholo le olona da ty orina nyvaly izy de lasa tsy nanao tsony le olona izy koa moa tsy terena zany fa fanentanana fotsiny no atao fa tsy vitany hoe tsy nanao fanatitra roa avy eny le olona fa nohaniny hatrany amin'le fafolo-karena koa tonga ny sasany efa manao fanazavana ary am'izao fotoana zao hoe tena le fafolo-karena nke tsika ny trano firaketany tokony hoanitsika daholo le izy tonga izy ny olona tsiriritra an'izany hoanina ny fafolo-karena fa tsy alefa any amin'ny ampiangonana tsony tsy alefa any amin'ny fobeny fa andao hoanina sakafo matsiriritra io tsinona ka izy ny olona tsy ho resy lahatra am'izany aizany misy fiangonana mizara fafolo karena sy fanatitra zany ny tena izy zany ny 70 amin'io fitahina azonao io izy de azonao inanana daholo ny 70 amin'io fa ny ampafolony ihany na azy inananao izy Jehova amin'ny andro inananao an'io de aninany masonao ahiratra de alala ny ozona sy ninona fitahina de ho hitanao am'izay tokoa ne zany le izy manomboka amin'ny inananao azy eo fa ho hitanao tokoa le hoe taiza za tsy nihinana ny fitahina azoko de taiza za nihinana ny ozona miditra amiko de ahita am'izay le olona taka ny atamaseva io zany hoe raha sakafo zany nalavony zanak'olombelona tany amin'ny fiandohan'ny tantarany zanak'olombelona aty amin'ny andro farany zany inona koa ny mbola lavony zanak'olombelona mbola sakafo ihany ko ary zay mampitonga n'le mbola tonga avantsika ry amin'ny apokalypsy rehefa avy eo mako satria hitsangana maty ianao na ho any amin'ny fitsarana fiainana mandrakizay na ho any amin'ny fanamelohana fa any amin'ny apokalypsy mary tsy mahazo mividy tsy mahazo maninona tsy mahazo mivarotra sakafo anay zany ao anatin'izany ny sakafo hoe io koa no alavony zanak'olombelona koa miandro farany resaka sakafo raha sakafo no nalavony zanak'olombelona tany amin'ny fiandohany mbola io ihany zany hoe ny azo rehetrarehetra azo inanana fa le anankiray nandrarana ihany iny reny ny kotiany de tsisy afa am'izany koa ny le fanatitra sy le fafolo-karena koa hoe ny 70 rehetra anao daholo fa io ampafolony aza mba kitiany io fa mifafy ndray zany alefa ndray zany any amin'ny rehetra efa tsy manao azo moa de fa mangoro-karena fotsiny reo hoe ireo miadana sy manana amin'ny zavatra io fa nareo mahantra sinsisa sinsisa io tsisy fiangonana tsisy pastera manome fitahinanao zany raha mandoa fanatitra sy fafolo-karena ianao tsisy an'izany tsy hoe raha mandoa fanatitra sy fafolo-karena ianao de nividianany fiangonana trano ianao nandoa vola be anao andao naovana trano ary nandoa vola be anao andao naovana zao fa tsisy fiangonana koa na iray aza manana fahefana andeha hanozona anao sy ampitotongana ny fiainanao ka hafaty ianao raha tsy mandoa an'io koa ianao na tsy manao an'io ndray atao amintsika nga misy terenanao an'izany na manao ny olona na tsy manao satria io tsy raha contrat ifanarahanao amin'ny pastera na amin'ny fiangonana na amin'ny vadinao na amin'ny zanakao na amin'ny ray aman-dreninao na amin'ny patronao fa io anao sy Andriamanitra io taka ny Damaseva nga contrat tamin'ny Satanany azy fa amin'Andriamanitra amin'izay andro izy hinananao hofaty ianao ahiratra ny masonao fa Satana nge laza hoe tsy marina zany fa aza mety fitahana amin'izany nareo zavatra mahatsiriritra matehinan'io ve de io ajanonareo fa tsy hofaty zany nareo fa aty ho takan'Andriamanitra nareo Damaseva ny safidy hoe
inona tokoa ny fampirarako amin'Andriamanitra amin'io fa aminasy ho azo hoaniko ihany io za ihany ny safidy an'io ka Andriamanitra nandrarana io ka raha hoaniko dia ninona izy anorana sanavandra fa hoaniko dia ho hitako ao zay ao ataony fa marina ny satana hoe tsy raha mihinana an'io nareo tsy problème na mamihina an'io nareo tsy problème marina zany tiany azoko anao porofona n'izany koa dia avoakako daholo ny porofo amin'izany ozy izy Adamaseva porofo amin'izany dia zao mahafinaritra maso zavatra nataon'Andriamanitra nataony tsara daholo ka inona maninona raha mihinana an'io porofo amin'izany mahatsiriritra io dia tsy resy lahatra ve ianao fa mahatsiriritra io zavatra io ve dia ho avelanao fotsiny ao fa tsy hihinana an'io ianao tsara be io ary mahate hinana fiainana efa krizy zao fiainana efa sarotro zao mahate hinana zany dia resy lahatra izy mivady ninany efa fa zao nandresy lahatra ny vadiny koa izy moramora kokoa ny raha ny vehivavy mandresy lahatra ny lehilahy ny lahy mandresy lahatra ny vavy satria ny vehivavy fanaka malemy fanahy vao tambitamby eo raha lehilahy eo ambony fandrina eo miova daholo ny zavatra rehetrarehetra hoy izy ary hoantsika io rapitso hoantsika io rapitso Jehova nge fa laza eza hoaniny io hoe ka izy nge tsy tsara be io hoe mba tiako dia tsy alohanao mba miara mihinana raha tena tia ianao ndo hiara hinana an'io tsika porofoky ny fitiavanao ndo raha hiara hinana an'io fa zao nge hofatitsika aza amin'ny raha an'izany aloha fa ho hitao raha maty tsika na tsy maty fa dia nihinana tokoa zareo rehefa nihinana inona ny zavatra nazo azy ndininy fahafito Genesis 3:17 dia nahiratra ny masony izy mivady ka fantany fa mitanjaka izy ary nanjaitra ravinavy izy ka nataony sikina ho azy ary nandre any Jehova Andriamanitra mitsangatsangana teo amin'ny say izy rehefa hariva ny andro ary raha lehilahy sy ny vady niery ny tavan'ny Jehova Andriamanitra tao anaty hazo tao amin'ny say ary Jehova Andriamanitra dia niantso andra lehilahy ka nanao taminy aiza moa ianao dia hoy izy nandre anao tao amin'ny saha dia natahotra aho satria mitanjaka ka dia niery jerefy tsara nahirana ny masony izy mivady fatany fa naninona izy mitanjaka zao ny sariny zany rehefa nohaniny izy mivady zany le zavatra nandrarana azy dia nahiratra amin'izay ny masony rehefa niditra amin'ny masony tanjaka amin'izay izy boritana zany izy miboritana io izy ihany nahitany tena efa miboritana aty fa nanao zavatra tsy fanao io dia azotsika atao exemple ihany fiainantsika olombelona daholo zany efa avy manao an'le ratsy tsika vao matsiary tena hoe tsy nety le nataoko iny fa ndeha hifona efa avy nandainga efa avy nitsangajanga efa avy nangalatra efa avy namon'olona efa avy nanompo sampy efa avy nisoloky olona efa avy nankala olona amin'ny fiavina volana sy ny lolo-po tao dia rehefa tranquille tsara iny ianao zany tony tsara amin'izay ny tenanao tony koa ny fonao eo anao vao manomboka manenina Andriamanitra dia za ve tena vitan'izany Andriamanitra fa naninona ary any nanao an'izany hitanao mitanjaka amin'izay ianao hitanao amin'izay le izy hoe ho faty ahy zany nozy izy Adamaseva fa nitanjaka satria nihinana an'io zany hoe nahiratra tokoa ny masony dia nihitana amin'izay hidirana ozona amin'izay zany ny fiainako sy ny tokantranoko sy ny ankonako rehetra satria nihinana nidirana ozona satria nihinana dia inona zavatra nandeha laosa izy mivady ny afona tonga Andriamanitra nitsangatsangana tao amin'ny saha rehefa hariva ny andro raha lehilahy sy ny vady niery ny tavan'i Jehova Andriamanitra tao anaty hazo tao amin'ny saha dia raha izytsika tokantranony Adamaseva io saha io ny tokantranony Adamaseva ao ny tanànany fa zao tsy ataondro Andriamanitra no nandalo tsangatsangana fa hariva ny andro dia rehefa hariva ny andro enina izy mivady zay Jehova fa mandalo
lasa izy ny hery ina moa ny sariny zany zao ny sariny zany ry havana raha miandrotsika amin'izao fotoana zao tokantranontsika io ny sa io tokantranontsika io ny sa edenantsika tokantranontsika io dia satria ninanantsika le voankazo zany tonga amin'izay ny ariva ny andro tonga Jehovah nandehandeha tao amin'ny sahanao tao ino no sandandehanana io le tenin'Andriamanitra tonga amin'ny radio ato tokantranontsika ato mahenotsika hoe zay le tenin'Andriamanitra zay l'Andriamanitra tonga amin'ny alalan'ny teniny ato tokantrano ato dina nataontsika mihery vono ihany zany radio za fa tsy te hihaino an'izany zany foana koa ny resadresana isak'izay mandeha zao zany atao ny mihery mpioany tele io fa tsy te hijereny io satria tonga ohatranonao amin'ny alina dia anao koa amin'ny alina mihaino radio matetika ianao amin'ny alina ny tena mihaino le toroteny dia le toroteny fa mandehandeha eo aminao ianao nefa mahita hoe za mihitsy no abritan' zany toroteny zany le ataoko zao mihitsy zany lazainy zany toroteny zany za mbola manana fo lentika ty fo tsy te hanery tena fo feno avonavona fo tsy vonona ny amelan'ny rahalany na ny rahavavony na ny anadahany na ny anabavony fo mbola maloto amin'ny pastera na amin'ny loolona na amin'ny diakona na amin'ny dorkasy mpiara-mivavaka aminazy hitany mianjanjao satria io le Jehovah nandehandeha taminy tao dia nandre azy izy mivady nare zany hoe nare le tenin'Andriamanitra ny sariny zany tao misahanao tao satria tsika le lasy vehivavy reto ny sariny Adamasi evo dia ny hery pioany radio rangaha pioany io tele io dia rehefa lasa indray Andriamanitra alefaso indray le radio alefaso indray le tele dia firy moa tsika mianato tokantrano ato zao rehefa mandeha rehefa ampianarana apokalypsy ireny dia sy pioany rangaha io aza mihaino an'io na ndraindray ry mandre toroteny dia efa tsy hovainy radio fa tsisy te hihaino an'izany toroteny zany satria nahoana efa mahita hoe mitanjaka ianao dia efa misy fitafiana anaovanao erovanao tena ao fa renao ihany satria Damaseva dia nanao fitafiana ravina inona avy zany hoe ity misy fampianarana erovako tena amin'ny ninanako io voankazo voarara io dia ity fitafiana ty erovako tena amin'io mba hanafenako ty fitanjahako ty hoe za tsy nihinana fa mbola mitafy na dia natsiriritra ary io izy koa nalala hoe nihinana an'io fa nga za koa terena hoe tsy maintsy hihinana an'io na tsy mahazo mihinana an'io fa tafiko amin'ity akanjoko ty le izy dia nitafiany akanjo na raviavy eo fotom-pampianarana io ravina aviavy io erovatena za mandeha amin'ny lalina fa tsy izy io hoe voafitaka ao makatso makarona fa tiano izy dia nandray tokoa izy mivady marina tokoa zany ndao nao fitafiana dia nanontany nefa Andriamanitra ina nataon'Andriamanitra Jehovah Andriamanitra dia niantso andra lelaka nanao taminy hoe aiza moa ianao tsy le vady no natsony fa ninona izy le lehilahy inona ny sariny zany ianao no nataoko voalohany ianao no nametrahako ny hafatra fa tsy ho vadinao io aiza ianao ry Adama aiza ianao nandrehanao nandehandeha tao amisa dia natahotra satria mitanjaka ka nihery dia toy izany izy 9:12 aroa izy iza no nanambara taminao fa mitanjaka ianao efa nihinananao va ny azo zay nandrarako anao tsy hinananao itsika ve dia mieritreritra hoe tsy fantan'Andriamanitra fa efa nohaniny io zavatra io fa zao Andriamanitra voanytany azy hoe ilazany marina fa izy mivatsa tsy ilazany marina efa fantany io efa hitany izy mivady ny hinana an'io ny fandresy lahatra tao tao mpandrina tao ndao hoaniny ty fa maninona io ny rarana ndao hoaniny efa fantany io manatsony Adama ahoana ahoana ty adinao ty ninananao angaly izy ninananao ny vily izy satria enao ny loha-mpianakaviana enao ny ray ao an-trano tsy ny vadinao ny lohany fa enao ny lohany dikan'izany tsy ny vadinao ny tsy maintsy tereny fiainana amin'ny famelomana za zao dia ny azo rarana tsy hoanina rehefa nitambatambazy ny vadinao eny ary zany fa nohony aminao moa zany fa dia zao dia samy mahita zay vokany any zany fa dia zay
ianao loam-pianakaviana ianao zany responsable ny ankohonanao io na iara-maty aminao io na iara-belona aminao manaraka ny teninao malohany ianao moa zany ny ankohonanao dia araka ny soratra masy vovonjy miaraka am'izay izy tsy anaraka izy dia izy ny tompony andraikitra am'izay fa raha tafiditra miaraka aminao ianao dia tsy afaka ianao ahoanao izy andiny ndraiky amin'ny folo sy roa ambin'ny folo ary izy no nanambara taminao fa mitanjaka ianao efa nihinananao va ny azo zay nandrarako anao tsy hinananao dia hoy raha lehilahy ny vehivavy zay nomenao ano namako izy nanome any voankazo dia nihinanaho raha tsy nasianao ny vehivavy itao za tsy naninana za tsy nihinana fa io vehivavy io tena antony io zavatra io miala sao dia ilika aty amiko le izy fa io ny antony toetra azy voajanahary amintsika tokoa manilika io fa tsy maninona fa zay tokoa ny toetra atsika andiny fa telo ambin'ny folo ary hoy Jehova tamin'ny raha vehivavy iny zany nataonao zany dia io raha vehivavy mena rana no namitaka ka ny hinana hafa raha tsisy mena rana io namitaka zany jerijery an'io fotsiny na dia minafinaritra tsy matsiritra tsy mate hinana io mampahendry fa io mena rana io mihitsy ny tena namitaka zay le lazay mivazaha toutes les excuses sont toujours valables excuse valable daholo zany ndao raisitsika fotsiny hoe ndresantsika be fanaritra sy fafoloka reny fa maninona no hoaninao ny fanaritra sy fafoloka reny ka za resy lahatra nisy nampianatra hoe hoanina io fa za ny trano fira ketana ka tokony asikanina ny ako za sahirana dia nohaniko resy lahatra an'izay ka io nampianatra ana io nampihinana anany io fa za nge tsy nihinana an'io taloha fa resy lahatra nampianariny ty olo ty hoano dia nohaniko satria nitoanany ny ty toko sy andininy 1 2 3 4 5 reto kosa ve dia tsy mahatsiriritra kosa reto toko sy andininy reto mandresy lahatra mampitahinana mihitsy reto toko sy andininy reto dia nihinana ve zay ny antony nihinananao inona ny résultat-ny ary marina zany fa zay tokoa ny antony nihinananao ny fitahany mena rana ianao fitahany ty mpampianatra ty ianao ny vatonao no nandresy lahatra anao tao dia nihinana ianao marina daholo zany inona ny zavatra nitranga ty ny valin'ny fanadinana andininy 4 ambin'ny folo ary hoy Jehova Andriamanitra tamin'ny mena rana satria nanao zany ianao koa amin'ny biby fiompitra sy ny biby dia rehetra dia ianao ny voaozona ny kibonao andehananao ary vovotany no hohaninao amin'ny andro rehetra iainanao dia mpifandrafesiko ianao sy ny vehivavy ary ny taranakao sy ny taranany izy anorotorony lohanao ary ianao kosa anorotorony ombela tongony ary koa izy tamin'ny raha vehivavy be dia be ny fahorianao indrindra fa raha manananaka ianao ary fahoriana no hiterahanao zanaka ary ny vadinao ny anteheran'ny fanirianao ka izy no anapakanao koa izy tamin'ny Adamo satria efa niain'ny feon'ny vadinao ianao ka ny hinananao ny azo zay nandrarako anao hoe aza hinananao izany dia voaozona ny tany noho izay nataonao fahoriana no hinananao ny vokany amin'ny andro rehetra iainanao ary anilitsilo sy hery ho anao izy ary hohaninao ny anana famboly ary ny atsy ambony tavanao no azaonao hanina mandra-piverinao any amin'ny tany fa ny tany nanalananao fa vovoka ianao ary iverina ho any amin'ny vovoka indray ianao dia manontany amintsika ary iza ny afa-tsiny tamin'izy telo reo voaozona daholo tany tsy naniry ho azy tsony tsy tonga amin'ilay fiteny hoe mamboly voky tsy mamboly voky fa tsy maintsy mitotototo amaranana tantaran'izy mivady dia ty maty zareo sa tsy maty maty ary ny aingy avy tany amin'ny Adama dia nitaranaka hatraty amin'ny andro misy itsika zao dia ripaka ny fahafatesana daholo samy manana karazam-pahafatesana ao ny mety maty marary ao ny maty tapoka ao ny maty vonoan'ny olona ao ny maty vodonan'ny tôbila maty ny latsa-potaka maty ny latsa-mbaratra fa zao
zany karaza-pahafatesana fiainana davanandro fa ato misoratra masina koa misy karazana fahafatesana koa ato misy fahafatesana rono azotsika velabelarina misy fahafatesana ara-nofo dia misy fahafatesana ara-panahy miantra amin'ny olona koa na ara-nofo na ara-panahy fa vokatry fahafatesana ara-nofo na ara-panahy io a dia io fototra tany amin'ny genesis io ihany tany any androny damaseva io ihany mifototra an'io fahafatesana ara-nofo na ara-panahy io fa amin'izao andro iainantsika amin'izao fotoana zao tsy fantatra ianao na ra-pitso na rafaka pitso no faty tsisy malala ny andro tsikitsika tsy fantatra koa tsika na ahita velona zany fiveny kristy zany fa ho tsika velona ary ka mbola mitoetra ho an'izay efa maty fa vitany azy ny anjarany fa itsika velona ka mbola mitoetra inona ary zany ny lalana tokony andehanantsika tokony ho ataotsika tory teny tamin'ny herinandro lasa fa no manam-panahintsika dia ity manaova tahaka ny asa raha vao nitsangam-bato sampy aminao olo zay ny voalohany nenao aza mijery neny hafa ianao sa mijery ianao ny vadinao ny zanakao ny ray aman-dreninao ny pasteranao ny nanolonanao nenao aloha zany jerevana hoe ity ny apio Andriamanitra mba ahafahako mandrava azy io fa izy io dia tsy foiko izy io mahatsiriritra io ato anatiko ato matehinana io mahafinaritra io fa tsy vitako fa apio mba hitondrako an'io ka raha tonga ny andro zay kipiko efa mba ravako ny any trangam-bato sampy tato anatiko tato ka amin'izay fotoana izay raha hitsangana amin'ny maty aho hitsangana hoaiza manao fiainana mandrakizay fa raha sanatry tsy matinao io tsy voaravanao io tsy potikanao io ka mikipo ny masonao any pasany tsy voarécupérenao ntsony any ianao voanarina an'io takany hoe raha tsy nandray ny mazava dia ty amin'ny fahavelony le olona any pasany izy tsy afaka andray ny afatra intsony vitany aminy ity ihany zany donc io zany tsy fampirarahanao amin'izaniza mihitsy io anao sy Andriamanitra rery ihany io aza dia mananatra atsika sady mbola miteny foana raha jery an'io perikôpa atsika io hatramin'izay tany amin'ny voalohany tany izy masisika zany mamely mafy tena mandraona arak'izay izy ary mampitahotra faran'izay tratrany mihitsy mba tonga ny olona atahotra an'Andriamanitra mba tonga ny olona iverina an'Andriamanitra satria ny hoe anjely voalohany hoe matahorana Andriamanitra ka omeo voninahitra izy tena nefa ny tamin'ny faran'izay mafy faran'izay marary daholo zay teny rehetrarehetra hoe mba ho tonga saina ny olona fa misy olona tonga saina fa misy olona tsy tonga saina misy olona manao hoe zay aza mpitahorana an'izany zay aza mpirorona amin'izany angara ratsy zao dia zao angara tsy hivavaka aminareo dia zany angara ratsy zao dia zao dia amin'izao indray Andriamanitra miala nenina indray Andriamanitra miantso indray izy atsono indray hitantsika tamin'ny perikôpy zanak'Israely tamin'ny andro ny asa zay rehetra niala tamin'ny Jehovah natsono miverena daholo indray verena daholo fa avelao ny lasa omba ny lasa any zay any arina any avelao any fa dia atsovy daholo indray ny olona hiverina na inona toerana misy azy na inona ndraikitra misy azy atsovy hiverina hiaraka mivoaka an'Andriamanitra miantso indray zany izy amin'izao fotoana zao dia rehefa aoriana kely eo mety tsy hisy tsony zay antso zay koa mety tsy ho hitanao ny perikôpa antsony koa zay antso zay na nieny ny olona na namaly na tsy namaly tahaka ny tantara kely anankiray ty tovolahy kely ity 12 taona sy ny mamany dia matetika ny mamany zany miantso azy foana dia maniraka azy miantso azy foana dia maniraka azy miantso azy foana dia maniraka azy dia ny hafarany reraka ingara iny za foana veranga ny rana isanandro zao to mity trano ity dia ndrem-pandeha niantso azy ny mamany izy miperaperaka ambony hazo mahazo tsotsodrivotra tsara amin'ny andro mafana iny sady mitsilailay matoritory eo izy zay niantso liva tsikareny maniraka tsaka rano ndray zay tsy etsiketo aho izy liva aiza renao natsony livako vao mainky ingareny nakatoromaso tsara natsotsodrivotra tao tsy namaly mihitsy izy lasa ny mamany andeha dia nanoratra taratasy niantso anao liva fa tsy hitako mihitsy ianao fa tonga teto ny dadatonao
tady atsika mianaka fa andeha hitsangatsangana any an-dranomasina itsika hiaraka amin'ny fiarakodiany katikatara tsara tarehibe iny dia efa nitondra kilalao izy nitondra bisikileta izy hololovina any ka lasa izahay fa ianao tsy hitako fa io ny vary dia io ny loka dia andrahoy ny sakafo fa lasa izay sy dadatonao dia afaka 3 andro izay miverina aminao fa tsy ho ela izahay dia napetrany tao ilay taratasy lasa tokoa ilay raha matosy ilay dadatony izany nandeha tsisy niantsotsony efa tsy niantsotsony mama tsy ilainy tsony azy ao singareny re ambony azo dia ody amin'izay fa naona fa masaka izay ny vary ao fa pareny rehetrarehetra ao zay fa tena mba tsy nanao rarandro any ny azakazaka zany kely tonga tao an-trano mama tsisy mamaly mama nona masaka ve vary tsisy namaly jereviny mbola tapitra misy taratasy fa kiny amin'izay tonga teto dadatonao niantso anao a fa hitondra atsika hitsangatsangana ny an-dranomasina izy mitondra bisikileta izy mitondra bonbon izy mitondra biscuit izy lololovina any ka izy tsy nahandro fa ela loatra ianao dia lasa zahay taokizay tonga ty tena maly tomany tsisy oatra zany li tonga ny mamany afaka 3 andro avy nitsangatsanga tany amin'ny ranomasina naninona ny losanao asosotra mihitsy sady meny nitaka ihany mama nitsongotsongony meny tontolo ka za nge fa niantso anao fa ianao tsy hitako mihitsy hoe taizy fa nga tsy hainao za niantso anao iny ka za veriko iranao akarano dia tsy nihetsika ako fa raha niteny anao hoe tonga te dadato dia any tonga dindeninda teny ambony azo za nge to ambony azo to ihany fa nga tsy hitanao e dia ohatr'izay koa zany tsika io Andriamanitra io mbola miantso foana io na amaly tsika na tsy amaly na eno tsika na tsy hany miantso izy tena Andriamanitra be famindrapo io itsika samitsika ny mety tsy afaka mifamela heloka na mety hoe tsy afaka mindrafo aminao sy fa ny an'Andriamanitra izy tena be famindrapo amintsika izy dia miantso foana izy alohan'ny kipiny masonao fa alohan'ny kipiny masonao mety tsy horenao tsony zay antso zay mety tsy ho fantatrao tsony zay antso zay satria hoe mety mandeha tonga tokantranonao Jehovah mandehandeha tondra n'ilay feo anatin'ny sahanao ao dia lasa ianao mihery za tsy te hainao an'izany za tsy te handre an'izany za tsy frappena an'izany tsy lavena amin'izany ny servoko fa Andriamanitra malala ny atao misaiko malala ny atao poko izy fatany ny za tsy lavenao amin'izany pio any io radio io zany hoe mihery tsy hainao an'izany fa za koa no frappena an'izany izay mandeha ato fa tadio tsara amin'ny andro zay kipiny masotsika efa fantatritsika efa nandehandeha tao amin'ny satontsika tao Jehovah efa niantso antsika tao izy fa namaly ve tsika sa tsy namaly nandrava nitsangambato sampitsika ve tsika sa tsy nandrava dia ahoana ozy izy raisitsika ilay afatra ato amin'ity Tesalonianina ity Tesalonianina voalohany toko fahaefatra Tesalonianina voalohany toko fahaefatra raha tonga ny fotoana ka tsy maintsy ikipy ny masonao raha mbola velona aloha anao dia mbola afaka manantena foana aloha na mbola tsy hamaly an'izany na tsy hainao an'izany satria mbola velona ianao fa raha tonga ny fotoana ary fa tsy maintsy ikipy ny masonao tsisy tompony ampitso itsika sa manana ny andro ny olona tsiraray avy andin'ny 17 ny fiavian'ny Kristy ny avian'ny Kristy sy ny toetrin'ny kristianina zay mody mandry fa tsy tena tsy ho fantarareo rahalahy ny amin'izay nody mandry mba tsy halelovanareo tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana fa raha inotsika fa efa maty Jesosy sady efa nitsangana indray dia toy izany koa no hitondran'Andriamanitra izay efa nody mandry tao amin'i Jesosy hiaraka aminy fa izao no lazainay aminareo amin'ny tenin'ny Tompo sika zay velona ka mbola mitoetra mandra-piavy ny Tompo dia tsy mba hialoha zay efa nody mandry tsy akory isika zay velona ka mbola manino ozy izy ka mbola mitoetra mandra-piavy ny Tompo dia tsy mba hialoha zay efa nody mandry tsy akory fa ny tenan'ny Tompo nidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana ny feon'arkanjely ary ny trompetan'Andriamanitra ka zay maty ao amin'izy indray ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha ary rehefa afaka izany dia isika zay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy eny amin'ny raona hitsenan'ny Tompo eny amin'ny habakabaka tsy haiko fa raha mba maniry
tsika reto mba samy mahita velona ny fiavian'i Kristy zany. Toerana misy atsika amin'izay fotoana zay na mbola mitoetra na tsy mitoetra. Fa narantsika tamin'ny apokalypsy io le klasy anankiroa zay. Zay velona ka mbola mitoetra zany, toetra amin'inona moa zany? Afaka tamin'ny mariky ny bibidia sy ny sariny satria ny miafatra farany nandrava ny tsangam-bato sampy rehetra tao amin'ny fiainany tao. Tsy nandray an'izany na dia nisy aza ny fanamelona ho faty sy ny fandrahonana. Tsy nandray ny mariky eny amin'ny andro na eny amin'ny tanana sady tsy nekoaka. Fantatsika ny fiakofana lomby bibidia sy ny sariny. Raha ny didin'Andriamanitra dia ny sabata. Raha ny amin'i Jesosy dia ny Kristy maty nilevina nitsangana araka ny soratra masina sy le Kristy maty nilevina nitsangana tsy araka ny soratra masina. Ireo le fiakofana ka mbola nitoetra tamin'izany, niaraka tamin'izany lalana izany zany ireo olona ireo ka velona izy, ireo le mbola nitoetra. Tonga ny fiavian'i Kristy eo izy manatrika azy. Itsangana itsena azy amin'ny ranolanitra. Fa mety isy antsika tsy atra zany fanenjena sy fahoriana lehibe zany. Tsy ahita maso an'izany akory ny ary fa ho faty alohan'ny fotoana ianao. Sambatra zay maty eo amin'ny tompo fa ny asanao izy maninona. Zany hoe ianao dieny zao zany dia efa tsy mekoka amin'ny bibidia sy ny sariny sy ny mariky ny anarany zany. Tsy nandray amin'izany amin'ny andronao hoe nanaiky an'izany ianao amin'ny andronao. Tsy niasa ianao amin'ny andro ny Jehova fa dia nanompo azy. Tsy nekoka taony lohany dia maty ianao. Rava nitsangam-bato sampy ny fankalanao ny olona ny avinavina-nao ny fonao maloto iny. Tsy nentinao maty ny fonao maloto iny fa efa nadio ny fonao vao maty ianao. Misy olona manao an'izao. Eny ny alonge mbola maloto ny foko amin'ny olo fa zao rehefa hitako hoe tady ho faty dia eo vao manadio ny foko aminao amin'izay. Re olona. Ohatrany tamin'ny azo fijaliana le jiolangy eto amin'ny azo fijaliana toy izy hoe Jesosy eo matsorova vy rehefa aiza any amin'ny fanjakanao fa miora farany. Ka na inona problème na inona olana. Raha olona ny arahanao, raha olona no hitokinao, raha votoky problème anao dia miala amin'ny fiangonana ianao. Fa raha ny tenin'Andriamanitra ny fikiranao, tsy na inona daka eo, na inona fandroasanao, na inona fankalana mahazo anao, tsy miala amin'izany fiangonana izany ianao. Raha fantarao mbola an'Andriamanitra io, fa raha tsy an'Andriamanitra intsony moa io, inona koa ny ipetrahanao ndana mandeha. Zao mialako na zary ve tsy alako, hitako zavatra tsy izy tsony na za kory miala. Fa zao tadidio tsara fa ao amin'ny soratra masina zanak'Israely io ny fiangonan'Andriamanitra tamin'ny androny. Fa izy tsy nifidy fireneka-hafa zany. Na dia inona ny adalana nataon'ny Israely tao, na inona ny adalana nataon'ny Joda tao, nyringaniny izay nyringaniny tao, ny kapohany izay nykapohany tao, ny faiziny izay ny faiziny tao. Fa izy tsy niova hoe lasa Egyptianina indray zao ny fireneny, lasa Babiloniana indray zao ny fireneny. Tsy niova an'izany izy. Fa rehefa tonga Kristy dia mbola nifidy vahoaka vaovao indray Andriamanitra fa mbola ny lalana andanan'ny Israely io ihany mbola nitazonany azy ary ny rafitra ny fitsipika ny fehezana n'io zanak'Israely ihany mbola nomena azy. Dia zay natonga ny hoe nizaniza natao batiso amin'ny Kristy dia tafen'i Kristy dia tsy misy tsony jiosy na grika na lana vavy fa taranaki Abrahama ianareo dia mpandova araka ninona. Zany hoe le Israely vaovao indray zany teoriana, tsy le Israely ara-nofo intsony. Fa na io Israely ara-nofo ary mbola anaraka n'izany tenin'ny Kristy zany dia mbola taranak'Israely ihany izy. Fa zay firenena hafa indray iverina amin'Andriamanitra hanompo azy, io indray ny condition napetrany hoe io no arahanareo. Dia tsy miala amin'io fiangonana io Andriamanitra. Iza ny lohan'io fiangonana io? Kristy maty nilevina ntsangana araka ninona? Soratra masina. Ka zany na iza paster eto, na iza lolo eto, na iza diakona eto, na iza koraly eto, dia tsy miakina amin'izany ny dirako eto, tsy miakina amin'izany ny vavahako eto, fa miakina amin'iza? Amin'ny Jehovan-Andriamanitra io. Na ho ilikao na ho dakanao na homenao andraikitra na tsy homenao andraikitra, zay ny rafitra misy. Za manompo an'iza foana amin'ny fiangonany any Jehova. Ny mpitondra eto mety ho faty raha pitsoravaka vitsy miovaova foana iny. Fa Andriamanitra tsy miova. Ny afatra ny meniny tsy miova. Napetrany tsara io amin'ny andro hinananao an'io ahiratra ny masonao. Alala ny tsara sy ny ratsy. Ny hinananao io hitanao ny tsara, hitanao ny ratsy, hitanao ny fitahina, hitanao ny ozona, fa tsy miova ny teniny iny. Dia izay le tonga ny hoe zay
manakina amin'Andriamanitra miombo-po amin'Andriamanitra dia miombo-po aminy foana Andriamanitra. Zay miverina aminy dia verina aminy izy fa zay miala zay tsy miombo-po aminy dia ilan'Andriamanitra koa. Ka ianao mampanina azy na marina, mampanina azy ianao na mivavaka na tsy mivavaka, mampanina azy ianao na ndofa folo-karena na tsy andoha, ngay miakatra any an-danitra any, ngay ny vidiana ninona any. Fa ny teniny ianao ny mahalala ny vokatra zay. Dia tsika zany ho avy ny andro zay mety ho afatesantsika ka raha mbola mitoetra itsika, mbola mitoetra akary ny tsenan'ny tompo eny amin'ny ranolanitra ianao. Raha tsanatrika maty ianao dia hitsangana maty ianao, satria efa vitany ianao ny fitsarananao tamin'ny ianao mbola velona. Ny aloha raha ny sitrapoko dia mba te hahita velona n'izany fivigny Kristy zany. Fa raha ny tena tiako maty eo amin'ny Kristy dia nareo miveloma ao. Hiatrika ny fiainan'inona eto zany, fiainana krizy sy ny problème rehetrarehetra eto tsy maintsy miatrika fanenjen'ny olona ny fanaratsiana fa opo isan-karazany miatrika an'izany eto. Fa raha tsy ataty an'izany Andriamanitra koa mety malala hoe ty mety tsy tatiny ty, tsy mataty ty fa mioriny ty, aloha alaiko alohan'ny fotoany ty. Dia lasa ianao zany alohan'ny fotoana dia ianao ny sambatra indrindra. Lasa ianao zany zareo zay fianakavitsika efa maty rehetrarehetra tany, ngay zao mbola hiatrika an'izao fifidianana andeha zay ho avy eo koa na mbola hiatrika ny krizy rehetrarehetra eto. Nga zao le fianakaviana maty rehetrarehetra zao mbola mahita ny trano niavany narodana tamin'ny lalana namboarina reny. Fa le velona maninona an'ireny? Marary ny fosa tsy marary? Marary tranonao zao narodana, lasa ny olona. Nefa ny fiarinao firy taona ny teo, marary ianao, rehefa maty ianao, inandrarinao an'izany tsoa. Sambatra zay maty eo amin'ny tompo fa ny asany maninona izy? Manaraka azy ihany. Ka samiry antsika fiangonana rehetrarehetra fa ho avy ny andro hafatesantsika hoy ny Baiboly. Fa raha ho fatitsika aza mieritreritra hoe tsisy fitsanganana amin'ny maty, tsika tsy miady hevitra amin'izany. Efa resy lahatra an'izany tsika fa misy ny fitsanganana amin'ny maty. Ka tsy hanao ady hevitra an'izany tsony tsika fa zao ny fanontaniana miperaka dia hoe raha hitsangana ary aiza ny toerana misy maty tao mitoetra tao amin'ny tompo ve za, velona mitoetra amin'ny tompo ve za, sa aiza? Dia samiha zany mandinika ny tenantsika tsiraray avy. Za hoy ny apôstôly Paoly asiako mafy ny tenako. Noana dia efa nitora dia manino? Lavina. Ka za raha miteny an'izany za tsy miteny hoe nareo fa ino tsara ny teniko? Isika. Raha miteny hoe nareo dia ohatra manala ny tenako avy zao isika. Zany hoe na za koa ary sy ny ankonako toriana an'izany teny zany koa. Samy mahalala an'izany. Fa aza mety hoe ianao zany dia tsy anatin'izany fa dia izay ihany zany voavelively eto. Azafady. Za koa mba voavelony zany. Za raha ohatrany miteny toroteny hoe mba mitsangana ianao tao. Za mpandriny efa tena. Dia manao zao, za ihany ve miteny aoka hitsangana anao inona moa? Fa mitsangana ihany aho farany hoe zaho ty moa tsy mbo mitory amin'ny tenako fa mitory amin'ny hafa. Lasa koa mitsangana. Sao dia za ndray no peritetiko. Rehefa avy eo ten'Andriamanitra ianao nitory tamin'ny hafa io, nga tsy mba nitory tamin'ny tena anao, ny hafa nivonjenao, voavonjenao ty tavelona. Zafady, samy mamonjy ninona? Tenany. Za zao toka misy tokantrano na tokantrano mikorotana ambony ambany. Dia atsoina mpihavana. Dia ampihavanako zay ny adidinao mampihavana. Vitany ianao mihavana izy mivady, azo ny tsara. Tsy mihavana izy mivady fa mbola fampigidragidra ao, vitany anazy zay, anazy mivady zay. Izy mizaka mivokan'izay fa tsy za. Raha mihavana izy zany azo ny fitahiana azony izy mivady eo. Satria vao miadana hoe mivady tonga dia tsy zavatra mandeha ho tokantranao hoe. Na dia efa misy projet tsara hoe hanao trano, hividy tany, hividy skotera, hividy tôbila. Raikitra amin'izay niadiky tonga dia potika. Za tsy hanao ny trano io, za tsy hividy an'io, avela ho any io. Tonga dia rava daholo. Ka raha rava zay nga ny olona nampihavana anao ny rava miaraka amin'izay koa fenao ihany. Raha ny fanaraka izy mivady vita ny trano sy nga ny olona nampihavana anao mipetraka amin'ny trano io, ianao no mipetraka ao, ianao no miady anao. Dia na dia ataoko fotsiny ianao dia vitany anazy hoe za mananatra mihavana mihavana ny olona. Afaka amin'Andriamanitra ny rako amin'ny olona fa nihavana izy, tsy nihavana izy afaka amin'Andriamanitra koa ny rako. Milamina le fiangonana dia
izy nazo fitahinao Andriamanitra nanome fitahinandreo fa tsy hoe zany no anome fitahinan'ny fiangonana raha milamina ny fiangonana hoe milamina ny fiangonana dia anokafako compte daholo zany nareo roa any amin'ny banky tonga dia asiana vola miliary isaky ny tokantrano tsisy an'izany na tsy mihavana indray sotoniko indray le compte ihany alaiko tany amin'ny banky indray ny volako tsy manana an'izany tsy havitan'izany fa io dia atsika s'Andriamanitra iray ka ataovy re izay havita fihavanana amintsika amin'Andriamanitra alon'ny kipinina masotsika ary raha tsy kipy ny masonao atao vita fihavanana amin'Andriamanitra foana ianao isan'andro ka raha maty ara-panahy ianao ain'Andriamanitra manangana anao amin'ny maty ara-nofo anao ain'Andriamanitra manangana anao amin'ny fahafatesana ara-nofo tsy zavatra tsy ain'Andriamanitra amin'tiana anazy tiany afatra farany amin'tiana antsika azy Tesaloniana faharoa toko voalohany andininy fahatelo no vakitsika ny hafalian'i Paoly no ny faharetan'ny kristianina tao Tesalonika sy ny finoany ary ny fitiavany dia azontsika atao ohatr'izao izy ity ny hafalian'i pastera Mayola no ny faharetan'ny kristianina tao Akenieny sy ny finoany ary ny fitiavany dia mbola azo atao ohatr'izao ihany ny hafalian'i pastera Mayola no ny faharetan'ny kristianina tao Madagasikara sy ny finoany ary ny fitiavany dia azo hitarina araka sy hitiavana azy andininy fahatelo tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra mandrakariva izahay noho ny aminareo ry rahalahy fa mamendrika izany satria mitombo fatratra ny finoanareo ary be ny fifankatiavanareo rehetra ka reharehan'ny tenanay ianareo eny amin'ny fiangonan'Andriamanitra noho ny faharetanareo sy ny finoanareo amin'ny fanenjehana rehetra izay manjoanareo sy ny fahoriana izay hiaretanareo famantarana ny fitsarana marina an'Andriamanitra izany mba atao mendrika ny fanjakan'Andriamanitra ianareo sady izany koa no hiaretanareo fa zavatra marina amin'Andriamanitra ny hamaly fahoriana izay mampahory anareo ary ny hanome fitsarana anareo izay ampahoriana kosa mba ny tenanay raha iseho Jesosy Tompo avy any an-danitra mba ny anjeliny heriny amin'ny afo midedadeda hamaly izay tsy malala an'Andriamanitra sy izay tsy manaiky ny filazantsara ny Jesosy Tompontsika dia olona izay hiara-ny fahamaliana marina dia fahaverezana mandrakizay avy amin'ny fanatren'ny Tompo sy ny voninahitry ny heriny raha tonga izy mba hakalazaina eo amin'ny olona masina sy gagana eo amin'izay rehetra mino amin'izany andro zany satria ninoana ny fanambarahanay taminareo tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra mandrakariva zay noho ny aminareo ny apôstôly Paoly noho ny amintsika zany ry rahalahy izay mamendrika izany satria mitombo fatratra izy ny finoanareo ny fifankatiavanareo dia reharehanay ianareo amin'ny fiangonan'Andriamanitra noho ny faharetanareo sy ny finoanareo ary ny fanenjehana rehetra izay manjoanareo sy ny fahoriana rehetra izay haretanareo zany hoe na dia eo aza zany ny fanenjehana eo ny fahoriana izay hiaretantsika ny tsy fampina ny tsy fisiana rehetrarehetra ny fankalana ny famoronana lainga ny fanalam-baraka isan-karazany sy ny sisa fanesoesoana na dia eo aza zany dia lazany hoe fahamantarana ny fitsaran'Andriamanitra izany fahamantarana ny fitsaran'Andriamanitra zany mba atao mendrika ny fanjakan'Andriamanitra ianareo sady izany koa no hiaretanareo zany hoe fitsaran'Andriamanitra natao zany ahitana hoe na dia teo aza zany dia naharitra itsika satria mendrika n'inona mendrika ny fanjakan'Andriamanitra dia zavatra marina ny amin'Andriamanitra ny hamaly ny fahoriana izay mampahory anareo dia itsika zany manana fahatokiana foana faharoa fampahoriana ataon'ny olona atsika ireo zany tsy itsika ny mamaly an'ireo izy Jehovah fa Andriamanitra no hamaly an'izany ary maro masotsika nefa nahita ny olona izay tena nanao tsinotsinona sy tena natao hoe nanao ohatran'ny fako anao mihitsy tena nampahory anao tamin'ny fomba rehetrarehetra mihitsy dia nahitan'izany tsika ny amin'ny toeram-piasana any hoe ny mpampiasa atsika ny lehibentsika nahitan'izany amin'ny mpiray taposy ny mpiaramonina amin'ny mpiara-mivavaka dia maheno ny sofintsika mahita hoe le olona nanao nareo zao nge ka zao nahazo anazy le olona nanao zao nge zao nahazo azy nefa ianao tsy nanao inona azy le olona nanao n'izao nge le nanompanopa sy nanevatevanao sy nanala-baraka nge nigatra nefa tsy ianao nitory azy tsy ianao ny nanao inona azy dia hitany masonao re ny sofinao fa fahamarinana koa no hamarin'Andriamanitra amin'ireny rehefa maharitra antsika tsy mamaly an'ireny olona ireny dia mahereza ny voakan'Andriamanitra fa amin'ity tany ity izy ny sotra masina no atantsika inona fahoriana
fa rehefa maharitra ianao hatramin'ny farany dia omenanao ny satroboninahitry ny fiainana. Tompony hitantsika tsirairay avy ho azy ny dera sy mivoninahitra mandrakizay. Halleloia, amen. Azora dia dia taposisy arona ka nanao taminy hoe izao teny zao mety nareo mitsodrany zanak'Israely. Hitahy ianao ane Jehova ka hiaro anao. Ampamiramira tanitavy eny aminao ane Jehova ka hamindra fo aminao. Anandro tanitavy eny aminao ane Jehova ka hanomenao ny fiadanana. Amen.